Tonga soa tao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Amin'ity volana May ity dia hiresaka isika izany ny momban'ny reny satria volan'ny fetin'ny reny izany ity mois de mai ity. Misy ve ny reny tonga lafatra? Inona no asan'ny reny eo amin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano? Ary inona ny impactan'ny fitiavan'ny reny any amin'ny zanany? Misy ve ny reny tonga lafatra? Maro dia maro zany mametra-panontaniana hoe inona indray ary zany fanontaniana zany, satria isika vehivavy dia manontany tena foana ny amin'ny hoe à la hauteur ve ny tenako amin'izany mahareny izany, mahavita ny adidy izay andrasana amiko ve amin'izany mahareny izany, satria efa betsaka ny asa aman-draharaha izay sahanin'ny vehivavy ankehitriny. Efa misy ny vehivavy misahana zavatra maro eo amin'ny fiarahamonina ary misahana mihitsy izany adidy aman'andraikitra izay mifanahantsahana amin'ny lehilahy. Ka maro zany ny manontany tena hoe à la hauteur ve an'izany hoe mahareny zany ny tenako? Io zavatra io dia tsy misy ny olona izay hoe afaka atoko tena hamatrapatratra fa dia izaho dia tena mahavita tanteraka ny zavatra andrasan'ny zanako amiko. Tsisy zany ny olona afaka hitony tena an'izay. Raha diso mahatoky tena be loatra ianao zany dia mampametra-panontaniana. Raha diso tsy tena mahatoky tena be loatra koa nefa ianao dia mampametra-panontaniana ihany koa, satria ny impactan'ny fitiavan'ny reny sy ny fisian'ny reny eo amin'ny zanany dia ny zanany ihany no mahalala an'izay. Satria raha ohatra mahatoky tena be loatra zany renim-pianakaviana iray, dia nanaovako sacrifice anie io zanako io dia tena nandaniko vola be nge io zanako io nampianarana an'izy io nanaovako zavatra maro mihitsy zany namoizako zavatra maro ny fiatohako an'io zanako io. Izay zany matetika no hoe zavatra re any amin'ny reny. Kanefa zany rehefa tsy tamin'ny résultat izay nandrasany zany ilay zanany dia misy zany an'ilay tendance amin'ny hoe manome tsiny zany an'ilay zaza, fa satria efa natao an'izao, natao an'izao, natao an'izao kanefa tsy arakaraky ny zavatra nandrasanao zany ny fisehoan'ny fiainan'ilay zanakao. Mametra-panontaniana zany ianao reny hoe moa ve nisy zavatra tsy nety, ny zavatra nataoko misy ve ny hoe fitiavana tsy ampy zany izay tokony ho natolotro, nisy ve ny fotoana izay hoe tokony niarahako bebe kokoa tamin'io zanako io. Mametra-panontaniana zany ny renim-pianakaviana zany amin'izay resak'izay matetika. Voalohany indrindra aloha dia ny hoe moa ve ianao
nametram-panontaniana ny amin'ny hoe inona marina ny zavatra tadiavin'ny zanako. Satria maro zany ny hoe resaka hevitra diso amin'ny hoe resaka fitaizana, indrindrandrindra zany ho an'ireo hoe tena mitompy-teny fantatra fa nanao ny mety, tsy misy ny mety. Satria efa nanaraka ny formule rehetra izay narahana tao amin'ny boky, fa tokony izao sy toy izao ny tokony fitaizana zanaka. Nanaraka ny formule rehetra izay hita teny amin'ny YouTube, nanaraka ny formule izay natorony tany amin'ny mpitondra fivavahana, de efa nahatoky fa nahay ny taiza. Aiza ny ipetrahan'ny fanontaniana izay sarotra de sarotra ny mamaly azy, de ny hoe inona ny zavatra tadiavin'ny zanakao. Ary ny zaza tsirairay dia tsy misy formule mazika hitondranao azy, anaovanao tsenjeri-maimbo, fa efa nataoko an'izao, fa nataoko an'izao. Samy hafa de samy hafa ny toetran'ny zaza tsirairay ao an-trano, izay hoe raha ara-boajanahary zany dia ny reny no mahafantatra ny toetran'ny zanany tsirairay ao an-trano. Ny reny no mahafantatra ny zavatra miafina any amin'io zanany io. Manana ny karazana intuition, na fihesika na fijery, na ny fombafomba ny zanany ao an-tranony, dia tokony hisy zany ny karazana intuition avy any amin'ny renim-pianakaviana hoe ça va pas bien, na hoe ça va. Ny renim-pianakaviana zany ny tokony ahafantatra an'izay. Misy ve ny reny tonga lafatra? Moa ve ilay reny izay mitondra foana zany mofomamy rehefa avy miasa? Mividy foana ny karazana kilalao haut de gamme amin'izao fotoana izao moa zany ao ny PlayStation, ao ny cellulaire haut de gamme. Moa ve ilay reny izay manao foana izay mahafinafinaritra ny zanany, fa tsy tena mijery hoe inona ny mahasoa ny zanany? Moa ve ilay reny izay mitady foana ny teny izay mahafinaritra ny zanany, fa tsy hoe inona ny mahasoa ny zanany? Eo zany mipetraka daholo ny fanontaniana zany amin'izay hoe resaka hoe misy ve ny reny tonga lafatra. Anjarantsika rehetra zany ny tsirairay no afaka mamaly an'izay fanontaniana izay, ary ny zanantsika tsirairay ihany koa no afaka ahatsapan'izay. Moa ve ilay reny izay mikarama be ambony ao amin'ny fiarahamonina, manana toerana tsara ao amin'ny fiarahamonina, zay ve ny reny tonga lafatra? Anjarantsika daholo zany no mahita an'izay zavatra rehetra izay. Mety misy ny fitsarana, fijerevana aty ivelany, iny ka tena vehivavy, tena vehivavy izay
mendrim-piderana tokoa zany eo amin'ny resaka fitondrana tokantrano fijery ty ivelany zay. Ny zanantsika ihany no mahafantatra ny hoe inona ny impactan'ny fisianao tamin'ny fiainany. Sarotra de sarotra zay, ary finiavana ihany no ahafahana manandrifindrify an'izay hoe inona ny zavatra tadiavin'ny zanakao aminao. Izy ihany no mahalala hoe niditra tamin'izay ve ianao sa tsia. Satria ny fihetsepontsika reny dia misy impacta be dia be any amin'io zanakitsika io. Raha malahelohelo lava ianao dia efa reniny io zanakitsika io zany. Amin'ny fotoana hoe hitaizanao azy mbola mahakely azy ao an-trano zany. Raha sahiran-tsaina lava ianao reran-tsaina ianao enin'io zanakitsika io daholo zany. Tezidava enin'io daholo zany. Voan'ny violence conjugale, sahirana ara-tokantrano, misy impactany daholo zany. Amin'ny fomba ahoana nefa no ahafahantsika miala amin'izay hoe karazana sorosoron-tsaina sy ny hoe karazana zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro izay. Satria raha mahalalako ny stress amin'ny tontolo iainana sy ny fifaneraserana amin'ny fiainana andavanandro na amin'ireo amin'ny resaka arak'asa na eo amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny tokantrano. Ahoana nefa zany no hoe hafana hitazona n'izay hoe hafaliana sy tsy fananana sorosoron-tsaina izay manoloana ny ankizy. Eo zany nipetrahan'ny zavatra rehetra. Zanakitsika ihany no mahafantatra an'izay. Tsisy afaka hitompon-teny fantatra izany fa hoe dia izaho dia renim-pianakaviana tena nahafapo ny zanako tokoa teo amin'ny fifampitondrana sy teo amin'ny fiainana andavanandro. Izy ihany no mahafantatra an'izay. Ka renim-pianakaviana raha eo amin'ny resaka ara-psychologique zany une mère c'est comme un objet gratifiant, aimant et sécurisant. Ho an'ny zaza voateraka sy ny zaza rehetra rehetra izany dia miodikodina amin'izay hoe sécurisant, gratifiant, aimant. Izany hoe miodikodina amin'io reny io daholo izany na ny sécurité-ny zany amin'ny fiainana na ny fitiavana izany fitiavana izay tsy misy takalony. Izay no hoe ara-boajanahary fifandraisana tokony hisy izany eo amin'ny reny sy ny zanaka, izay hoe fitiavana tsy misy takalony. Rehefa natombotomboka ao zany ilay hoe karazana fanavakavahana ny zaza ao an-trano ohatra, dia efa misy condition zay. Raha ohatra ka ny zaza iray ao an-trano ohatra mahafinafinaritra anao, mahombyomby amin'ny fianarana, dia iny zany no asehonao amin'ny zaza rehetra fa ity zany no préférence-ko zany ity zaza iray ity.
fa ianareo sasany zany a izay tsy mitovitovy amin'ity préférenceko ity dia tsy mahazo ny fitiavako. Izany hoe fitiavana misy condition zany a ilay fitiavana izay apetraka ao reny, de fa misy impacta négatif any amin'ny ankizy izay a navahana izay zavatra izay. Zany hoe izaho zany a tsy tiany neny raha ohatra ka tsy mitovy amin'ny zoky ohatra izay manana ny critère mahafinafinaritra azy, de fa misy karazana izany a ratra-po ao amin'io zanaka io, kanefa ny reny ihany zany a no afaka hametraka an'izay hoe karazana équilibre izay a, maneho ny zanany hoe na ohatran'izy ianao, na inona ny talentanao, na ohatran'inona ny endrikao, de tiako foana ianao fa satria zanako. Izay zao a no hoe sentiment ana reny izay hoe tsy hoadin'ny zanany mandrakizay ny fisiany eto ambonin'ny tany. Raha vao hoe izay reny izay zany a mametraka ary manaiky ny maha izy azy ny zaza rehetra tsy irairay ao an-trano, tsy manakana akory zany a ny hoe fanomezana ny karazana torohevitra ho an'ny zanakao amin'izay hitanao fa mety apetipety azy, ary ny fanampianao azy ny amin'izay hoe safidiny, mifanentana amin'ny toetra misy ao aminy sy ny talenta misy ao aminy, afaka dinihanao tsara ny hoe ohatran'izao no ohatran'ny hitako metimety aminao, asa raha ohatra ka mba tianao a ny andeha amin'izay lalana izay, satria raha ny fahitako anao dia izao no ohatran'ny talentanao ny fahitako azy, fa ny talentan'ny zaza tsirairay de izy ihany no tena mahalala azy, ka ny rôle anao reny zany a dia ny manampy ny zanakao a amin'izay hoe lalana tiany aleha izay, tsy manakana anao amin'ny hoe efa manana expérience amin'ny fiainana ianao ny miteny aminy hoe ohatra misy zavatra izay hoe safidin'ny zanakao dia ny midiskity miaraka aminy hoe ahoana kanefa no ahitanao ohatra lalana hahavelomanao zany hihinananao hanina amin'ity safidy noraisinao ity. Afaka diskitena tsara zany zavatra izany miaraka amin'ny zanaka, rehefa resy lahatra izy hoe mety marina tokoa zay teneniny zay a, ny hoe angamba tokoa on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, amin'ny fiainana fa tsy maintsy misy ny zavatra idiram-bola, rehefa izy manana tsara mihitsy mipetrapetraka tsara ihany koa zany a ny hoe zavatra izay tiany andehanana amin'ny fiainana, dia ny misoutenir azy a no afaka ataonao. Misy impacta be dia be eo amin'ny fiainan'ny zanaka raha tsy zay ny reny diso autoritaire be loatra, izany hoe rehefa mifanerasera amin'ny zanany zany a dia
izao no tokony ataonareo rakizy, izao no tokony ataonao, izao no fianarana tokony ataonao. Ary hatramin'ny fanambadian'ny zanany ara dia izy no miteny fa izao ny olona tokony hovadianao. Ary dia misy ny renim-pianakaviana izay miditra tanteraka amin'ny fiainan'ny zanany. Misy ny karazana renim-pianakaviana izay hoe tiany foana zany io zanany io ny hipetapetaka aminy, andray torohevitra avy aminy, nanabeazan'ny zanany hatramin'izay dia inona ny namanao amin'iny olona ohatran'iny? Ohatran'izay zany no raisonnement hitondrany amin'ny fiainan'ilay zanany, fa tsy tena manazava izy amin'ny zanany hoe inona moa no antony hitenenanao fa tsy tokony hinamanao amin'ny olona ohatran'izao. Lasa manjary zaza katahotra, tsy sahy mandray décision. Izay ilay atao hoe mère poule. Tsy hoe tsy fitiavana no mahatonga an'izay fihetsika izay hoe jerevana daholy tsingolohana daholy ny fiainan'ny zanakao, dia ampidiranao ny eritreritrao. Tsy hoe tsy fitiavana fa misy ihany koa ny hoe tsy fahalalana, izany hoe matahotra be loatra mère protectrice, matahotra be loatra zany ny vehivavy iray ohatra ny hoe ny zanany ho solafaka, na hoe ny zanany anao safidy izay tsy mampety azy, dia idirany foana zany ny safidy na dia ny zavatra hohanin'ny zanany ara. Mahatsara ny zanakao ve zay? Rehefa raty zay izy dia olona lasa matahotahotra foana, tsy afaka mandray décision. Olona mitady olona foana zany hiteny aminy hoe zizao tokony ataonao. Ilain'ny firenena ve ny personnalité ohatraohatran'izay? Lasa zaza eny-tompoko izay no ataony mandritry ny androm-piainan'ny ray manontolo. Izay zany endrika na reny iray. Misy arany renim-pianakaviana sasany dia tena hoe tsy fohiny mihitsy zany io zanany io ny andeha-kipa-kelatra, fa tiany foana ny anotronotrona azy eo, tiany foana ho torotoroana hevitra eo foana zany dia misy tena hoe tsy manambady ilay zanany, na lahy io na vavy, fa dia mipetapetaka eo aminy foana ary dia velominy ary mandray ny torohevitra avy aminy mandra-pahafatiny. Mahasoa ny olombelona iray ve zay eo amin'ny fiainany? Satria raha sanatria koa ohatra ianao reny izay hoe dia ombany elatrao foana ohatra ilay zaza nandritry ny androm-piainany, rehefa lasa ianao ary zany midao sy ny fahafatesana ohatra, dia inona no anjoan'io zanakao io izay hoe efa zatra nandray ny décision avy any aminao foana ny fiainan'ny ray manontolo? Very tanteraka ilay zaza. Misy ny hoe tena hidirany tanteraka zato isan-jato ny fanambadian'ny zanany ohatra, dia misy ny olana eo amin'ny vinatovavy na ny vinatolahy, satria ineny daholy no mandidy sy manapaka ao amin'ny tokantranony ilay mpivady ohatra. Mapety ny zanakao ve izay fombafomba izay?
ianao ihany a dia afaka mamaly an'izay fampitaniana izay. Izay zany a ny toeran'ny ataontsika hoe reny, ataontsika hoe zany hoe manahtsahana ny atao hoe tonga lafatra. Ny reny maneho fitiavana amin'ny zanany, reny mikasaka ny hasoany zanany fa sy ny afinaritra ny zanany, reny mitaiza ny zanany mba hikopa-kelatra rahatrizay, mihaino, mahay mandinika, mijery, sambatra ve ny zanako. Sarotra zay a, sarotra zay a. Mihaino, mandinika, mamela azy, hanana ny décision-ny, kanefa tsy mandrara azy ny amin'ny conseil izay araky ny eritreritao sy ny fahitanao azy hoe sao de ba hanahirana anao io fanapahan-kevitra nyraisinao io, tsy mandidy azy ny amin'ny hoe aza miditra amin'io, satria misy ihany koa ny reny izay hoe inona zany no zavatra mampetipety azy amin'ny fiainan'io zanany io, ka raha vao tsy mitafiditra ao ilay zavatra mampetipety azy sy n'izay tombontsoa tokony ho azy amin'ny safidin'ny zanany io, defa olana goavana ary dia tena hainy mihitsy zany ny manodina ny sain'ny zanany ny amin'ny hoe aza makany amin'io lalana fa tsy mampety anao io. Misy mihitsy ara ny tena hoe tsy zanako tsony ianao raha ohatra ka mandeha amin'io lalana io, tsy etsony ny fifandraisantsika. Misy daholo zany zavatra zany eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka, ka rehefa autoritaire be loatra ilay fifandraisana dia ilay zanaka mety manaiky anao eo izy amin'ny izay zavatra teneninao fa ty zany no mety, fa any-pony ihany izy tsy convaincu fa izay no mety, ary tsy convaincu izy fa izay no mampety ny fiainany. Fa rehefa diso autoritaire be loatra ianao zany ianao reny hoe tsy maintsy ny anao ny marina, dia asakaka fa manaiky foana ilay zanakao na dia tsy d'accord aza amin'izay fanapahan-kevitrao sy izay tianao. Fa rehefa mandeha ny fotoana dia ho hitanao ny setriny zay fanekeny anao eo foana izay, satria matahotra ny obedy, matahotra ny hoe sao dia tsy faly neny, matahotra hoe sao dia tsy ahazo cadeau avy amineny, tapaka izany ilay hoe fifandraisana ara-boajanahary, tapaka ilay fifampitokisana fa endrika ty ivelany no sisa. Ka rehefa azagaga, rehefa mikopa-kelatra izy indray andro any, dia tsy mahalala anao intsony, satria tsy nisy ilay fifandraisana ara-boajanahary, fitiavana tsy misy takalony napetraka ao. Valabla zany zavatra rehetra izany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona iray. Zanakao ihany no mandrehan'izay zavatra izay hoe ahoana ny fifandraisanao taminy. Ianao ve ilay reny
vao mipoitra ery am-baravarana dia efa mamisaka daholo ny zaza rehetra. Vehivavy feo ianao. Inona indray no nataonareo ankizy androany a? Manao pôlisy. Izay ve zany a no asanao a, fifandraisanao tamin'ny zanakao? Isa indray no nanao adalàna? Isa indray no tsy namafa trano androany? Misy ny mpitati-dresaka. Kialasoa kely mpitati-dresaka amin'ny ray aman-dreny pila 19. Dia kialasoa daholo izany no enoina, fa tsy mba enoina zany a likotikely hoe inona koa ny mba version avy any amin'ny kiotikely amin'izany karazana accusation rehetra izany. Nefa mety kialasoa manafina ny zavatra izay ataony, zavatra tsy metimety ataony, dia makamaka 19 izy ary aminao reniny mitantara ny karazan-kadalàna ataony kiotikely, dia kiotikely foana ny voasazy, dia kiotikely foana ny diso. Vao misokatra ny vavan'ny kiotikely dia iny ianao milaza fa mareniny ao tena. Fantatro daholo ange ny zavatra rehetra ataony tena. Dia i kialasoa ato no voasoaso satria kialasoa mahay mandami-dresaka, mahay borosiborosy ny kirarony neny izy a, mahay miresaka amineny a, manampinampy aneny izy a rehefa manao zavatra neny. Eny tompoko, eny tompoko, eny tompoko. Zagaga amin'ny fifandraisanao amin'ny zanakao rehefa ao aoriana, fa hakahalanao kiotikely. Ary dia mety misy mihitsy ny geste na révolution ataon'ny kiotikely aminao rehefa afaka kelikely eo a, fa ianao tsy nihaino azy mihitsy, fa izay a tantarainy kialasoa aminao ihany no marina, ary kialasoa ihany a no zaza azo antoka ao an-trano. Tsy manadiady ianao hoe marina ve zany zavatra. Azagaga fa rehefa avy eo ianao kay mahita fa adalàna rano fotsiny kay no nataon'ny kialasoa tao ambadika tao, fa ianao safosafony teo foana ny amin'ny hoe izao sy izao sy izao a no nataon'ny kiotikely, izao sy izao sy izao no zavatra nataon'ny benjakely. Eo ianao zany a very tanteraka amin'ny tableau. Rehefa mandeha ny fotoana, mipoitra amin'izay iza maro ny kialasoa, mirevolte kiotikely satria ianao tsy nijery an'izay hoe iza marina moa i kialasoa, iza marina i kiotikely, iza marina i benjakely. Tsy nijerevanao hatramin'ny voalohany izay a karazam-pifandraisana amin'ny mahareny izay. Fitiavana tsy misy takalony. Tsy adinon'ny olombelona eto ambonin'ny tany amin'ny fiainany iray manontolo raha fitiavana tsy nisy takalony tokoa no napetraka ao renim-pianakaviana tao amin'ny tokantranonao. Tsy mora izay satria mila mandeha amin'ny sentiment ara-boajanahary amin'ny fiainantsika rehetra, amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika izany a, tsy maintsy misy izay hoe fitiavana izay a tsisy takalony na amin'ny asa izay ataontsika na eo amin'ny hoe resaka
fandehanana amin'ny projet izay tiana atao. Fitiavana tsisy takalony, ny reny teraka ihany no afaka hanome an'izay. Satria raha vao miala an'izay hoe reny izay dia efa misy takalony daholo ny zavatra rehetra rehetra. Fa rehefa nahazo an'ilay fitiavana tsisy takalony teo amin'ny reny zany ny olombelona iray, dia hanana ny fitokisan-tenany amin'ny zavatra rehetra izay ataony amin'ny fiainany. Ary hita taratra eny amin'ny personnalité-ny tsirairay izay hoe nahazo ny fitiavan'ny reny izay izy. Fitiavan'ny reny tsisy takalony, tsy midika izay hoe narahana daholo ny sitrapon'ny zanaka satria hoe fitiavana tsy misy takalony. Raha narahanao daholo ny sitrapony dia ho fantatrao ihany koa ny conséquencen'izay zavatra izay, fa tsisy balizy ny zanakao amin'izay zavatra ataony. Fa raha ohatra ka nisy ny fitiavana, navelanao izy, nambolenao tao aminy ny elatra, ikopahany elatra rahatrizay, nosokafanao ny karazana discussion miaraka aminy, discussion tsy mampangorohoro rehefa miresaka aminy, satria misy ihany koa ny reny dia vao miresaka dia mangorohoro io zanany io, makitakitaka. Dia izay no mahafinaritra azy. Vao miteny izy dia makitakitaka, vao miteny izy dia accusation. Zao indray hono nataonao, zay indray ny zavatra niseho, zao indray ny zavatra henoko. Mikitakitaka ny zaza zany misy karazan-dreny ohatr'izay, dia ianao ihany no mahafantatra ny conséquencen'izay hoe zaza angitakitaka mandritry ny androm-piainan'ny ray manontolo. Vao miresaka ianao dia mivandravandra be ny maso, tsy mba misy fankasitrahana na iza na iza, dia accusation rany fotsiny, ambiansina polisy, ambiansina commissaire. Dia ho hitanao hoe ohatraohatry ahoana ny zanakao, nampiainao an'izay atmosfera izay. Hidirako ny eo amin'ny raharaham-pirenena, satria firenena amintsika malagasy izany dia misy ny fototeny reny. Ka maro dia maro zany ny hoe azasiana sentiment, raharaham-pirenena azasiana sentiment. Aiza ny zavatra hanjary tsy misy sentiment tompoko? Fa na ny ety amin'ny tany mandroso ange na mamboatra an'io basy io izy, misy ny sentiment tao aminy nahatonga azy hamorona ny basy, dia ny sentiment fiarovany ny tenany, ny sentiment ny fiarovany ny tanindrazany, ny sentiment ny amin'ny hoe te hampandroso ny firenena izy amin'ny alalan'ny fanafihany ny tany hafa. Sentiment ao aminy izay hoentiny hiarovany ny fireneny, hoentiny hitondrany zavatsoa ao amin'ny taniny. Tsy afaka hiteny isika izany hoe raharaham-pirenena azasiana sentiment. Ny zavatra izay tokony ataontsika malagasy dia ny fifampiresahana,
inona no sentiment zany a, inona ny stratégie hoentintsika mandrodana ny fahatrana. Ka tsy haiko hoe tsy asiana sentiment ve izay a fahitana ny olona tsy mihinana, tsy asiana sentiment ny fahitana ny olona mirenireny eny an-dalambe, tsy asiana sentiment ny olona vonovonoina fahatany amin'ny tsy antony, tsy asiana sentiment ny olona matimaty any an-hôpitaly fa tsy manam-bola hitsaboana ny tenany, tsy asiana sentiment ny tsy fandehanan'ny ankizy any an-tsekoly fa mirenireny, tsy asiana sentiment ny tsy fitoviana misy eo amin'ny samy malagasy, eo amin'ny faritra tsirairay, fa resaka lalàna olona naona no resahana, olona naona no misy, olona sahirana, olona torovana, reraka ara-tsaina, dia resaka lalàna sy resaka adilahy politika izay no entina hamahana azy aloha, alohan'ny zavatra rehetra rehetra, mametra-panontaniana amintsika malagasy izany ny tenako. Nalaza dia nalaza ny resaka fédéraliste, ny resaka centriste. Samy efa namoaka ny heviny daholo moa zany a ny mikasika ny hoe resaka inona ny antony anaovana ny fédéraliste, inona ny anaovana ny resaka centriste, izay hoe tafiditra tao anatin'ny resaka fifamaliana, fiatsiana, fifampiatsiana noho ny hafarany. Inona ny antony? Misy izany a ilay hoe olona izay a vao misokatra ny vavany dia diso izy. Misy izany a ny olona izay hoe vao misokatra ny vavany dia izy ny manana ny marina araky ny eritreriny. Tsy fisian'ny reny izay hoe afaka mijery mahitsy, tsy mitanila, tsy miangatra, mbola tsy misy izay a Madagasikara. Reny sahy mijoro, mihaino ny zanany rehetra rehetra, mbola tsy misy izay. Fa mbola reny voafehifehy, reny matahotra, sao dia very seza, raha mitenen'izao a, mitongilana amin'izao a, na maneho hevitra momba ny fifanolanana eo amin'ny zanany, dia sao dia mahatezitra dranga zany zavatra zany, dia aleo tsy miteny, na tonga dia mitongilangilana amin'izay zaza titin-dranga ao an-trano. Izay nge ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Asio maso. Raha mitaky ny fédéraliste zany a, ny ataontsika hoe ny ankabeazan'ny olona avy any amin'ny faritra, dia misy antony ny amin'ny hoe befa te hikopa-kelatra izy a, befa te hitatana ny fiainany ao amin'ny faritra misy azy a, izy no manapa-kevitra amin'izay filana misy ao amin'ny toerana misy azy,
ohatrany hoe zaza efa lehibe te-kipa-kelatra, te hanana ny indépendanceny, te hanana ny tokantranony, tsy tsofotsofohan'ny reniny itsony, tsy tsofotsofohan'ny ray aman-dreniny itsony. Misy mahadiso ve zay? Tsy tokony hoentina amin'ny hoe resaka te-hampizarazara. Ny fahasamihafana ao amin'ny toerana iray, ao amin'ny fiarahamonina iray, ao amin'ny tany iray dia force io, fa tsy fifanitsahana. Izay no zavatra tiako ampitaina izany amin'ny resaka hoe olana misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Avelao mba hiten'ny heviny ireo izay hoe mieritreritra resaka fédéraliste. Marina fa mety misy teny mihoatra, mety misy ny zavatra izay hoe sy mifanavaka amin'izay mety hoeritreritry ny hafa, mety misy tombontsoa izay voahozongozona amin'ny fanorenana an'izay hoe fédéraliste izay. Mety misy ny zavatra azo diskitena, misy ny zavatra mety tsy afaka tonga dia ahorona amin'izao fotoana izao. Afaka diskitena daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Ianao izay hoe mieritreritra hoe centriste, efa centriste foana no nisy hatramin'izay. Avoay ara zany ny hoe hevitrao hanohanana an'izay amin'ny fosiny saina tsy miakatra, fa ataoko fa tsy ampy ary tsy de mitombina ny filazana hoe fampitambarana ny malagasy ny anaovana ny centriste, izany hoe aty amin'ny fitondrana foibe daholo ny vola rehetra rehetra avy any amin'ny faritra dia tantanin'ny fitondrana foibe, ary dia izy no manao zay tiany anaovana azy ao. Expérience efa hita hoe inona ny valin'izay. Atao fiara zany ny fandresen-dahatra ny olona hoe inona no tokony mbola hitazomana ny fitondrana centriste. Izay maharesy lahatra zany ny olona, na ny an-daniny na ny ankilany, ary dia atao référendum. Fandresen-dahatra zany no tokony atao amin'izao fotoana izao. Efa samy nilaza ny heviny, efa samy nifanompa, efa samy nifanafitohina tamin'ny resaka fihetsem-po. Ataovy amin'ny resaka fanajana amin'izay zany ny fanazavana ny hoe inona no mahatonga anao mifidy fédéraliste, ary inona no mahatonga anao mifidy ny centriste. Dia rehefa mifandresy lahatra, atao amin'izay ny fitsapahakevim-bahoaka, rehefa lany ange zany ilay hevitra, na ny an-daniny na ny ankilany, tsy misy olona intsony hamoafoa ka hiresaka amin'izany karazan-javatra izany. Fa ny tsy mety izany dia ny hoe vao misokatra ny vavan'ny olona izay mitaky ny fédéraliste dia tonga dia hoe olona tsy misaina, olona bato, tsy maharesy lahatra ianao raha ohatra ka
izay no hoentinao zany manohana ny fanjakana centriste. Tsy miditra lalina amin'ny fanazavana amin'ny antsipirian'ny atao hoe fédéraliste ny tenako. Eo ny mpanao lalàna izay afaka anazava bebe kokoa ny momba an'izay. Eo ny olona mikirakira ny planification momba an'izay. Ny anjarako dia ny maneho ny hevitro amin'ny mareny. Izay ihany angamba no azoko lazaina. Maromaro ny reny izay nahatondra firenena, nanova zavatra maro vehivavy, nanova zavatra maro tamin'ny tantaran'izao tontolo izao. Satria ny fitenenana hoe ny sentiment tsy mila sentiment, fa lalàna inona daholo ny zavatra fantatrao momba ny miainga ao anatin'io sentiment io daholo ny fahatotosan'ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany. Miainga amin'izay hoe fitiavana tsisy takalony azon'ny olombelona iray tao amin'ny fifandraisany teo amin'ny reniny no ahatonga lafatra azy rahatrizay. Na olona manam-pahaizana ambony be io, na olona mpanan-karena, na olona mpiasa tsotra, dia ho hitanao eny amin'ny fombafombany nahazo an'izay fitokisantena teo amin'ny fitiavan'ny reniny izay ve ty olona iray ty, satria dia maro zany ny zavatra izay hita eto amin'ity YouTube ity, izay mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny vokatry ny tsy fahatokisantena. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.